Sara lahady indray dia ialana tsiny ny fahatarana 50 minutes aby izay dia faly miarabanareo rehetra manaraka ny direct ity narovina mandritra ny 3 andro hijanonany eto amin'ny tambazotra tserasera na lahady na andro andavanandro. Dia ny direct androany dia natsitoko ny resaka momba ny syndrome du héros dia inona no asan'ny firongony ao anatin'izany syndrome du héros izany. Dia resako tao amin'ny ambangovango kelikely mba ho bande-annonce ilay resaka taxe TVM ilay député nampiakarina ny tombotsoan'zareo au détriment ny fampianarana sy ny fambolena. Mazava ho azy moa zany fa ry zareo zany mety tsy mahita tombotsoa amin'izany fampianarana sy fambolena zany fa tsy zany angamba ny tonga amin'ny toerana io. Dia ny continuité de l'État ny fitohizany isam-panjakana sy ny hoe asa vita ny fampitsarana. Dia zahana ho vita vetivety ty zavatra ty satria eo lava loatra ilay izy dia kaza tsy voaresaka ny zavatra marobe dia ny connexion ihany koa zany fa lafo vidy ilay connexion ka ho tsitsitsika. Resaka voalohany aloha dia nakasika ny taxe TVM izay nampimemena nampikaikaiky andra malagasy tamin'ny ty herinandro ty zany teo alohany kely teo melohan'ilay latsahan'ilay solution miracle. Dia io ila resako amin'ilay hoe syndrome du héros. Ina moa zany ilay syndrome du héros? Ny syndrome du héros dia zany hoe teo mpamono zany karazana areti-tsain'ny teo mesia. Zany hoe mitondra ny tenany ho toy ny mesia foana zany ilay mpitondra eo amin'ny toerana mieritreritra fa izy irery ihany no mesia ary manana vahaolana miracle foana izy amin'izay olana voleny eo. Olana kely fotsiny dia izao raha ny problème ny Madagasikara angambany dia tsy nanina mety raha faritra ny conteneur mety mahafeno cargaison maromaro ihany. Kanefa jonoiny zareo ao anatin'ireo olana be dia be efa amin'ny taonan'ireo zany olana kely tsirairay izay tsy tena olana lehibe ho an'ny malagasy fa jonoina avoaka aloha io olana io dia alefa miparitaka eny amin'ny tambazotra serasera hoen'ny vahoaka malagasy amin'izay ilay vahoaka malagasy hoe inona indray zany problème vaovao zany satria ilay problème eo ilay hoe ny eo tsy lany ny eo misesika ihany ny eo atratra tsy lavo atsoko rainona be. Misy problème vaovao zany foronina mihitsy tsy hoe foronina moa zany fa problème efa misy ireo areken'ireo fa misy ny lahara-pahamehana amin'ny problème tokony vahany ny fanjakana indrindrindrindra ty fanavozana ity dia ireo le mora vahana zany ohatra ny ianao rehefa le manao rara ihany hoe aloha izay moramora aloha ny ataoko voaloha dia avy eo le sarotsarotra ataoko farany dia efa kivy ianao fa tokony hoe le sarotra aloha ny atao voaloha dia mba vita le sarotra aloha dia mba le kelikely sisa amin'ny andro ianao fa ny fomba fiadin'ny fanjakana malagasy zany hatramin'izay fa tsy ty fanavojana ity ihany nandritra ny fanjakana orange dia ohatr'izay foana ny vary fihinandra malagasy teo problème sadasada tsy tena mipaka amin'ny voalan'ny fiainandra malagasy noho izany ny fanjakana orange vahana satria izay ny takatry ny sainy vahana satria izy tsy mahay mamahan'le olana be manaraka ny arabe andra malagasy dia izay olana vitsivitsy takatry ny sainy ny vahana ihany no mody avokany dia amin'izay iny zany aloha lany sasaina amin'iny dia ohatr'izay ty taxe TVM ity ohatrany hoe ny tranonao zany mirehatra dia mody ny vilianao fotsiny mody avokako fa ny entanao rehetrarehetra velako ao anatiny ao dia zany tena mesy satria ianao mbola manana vilany andrahoana hanina rehefa avy eo rehefa avy lany kila firehatra ny tranonao dia itsy atokotany ianao matora dia zany mesy satria zany nanafitra n'le vilany. Nefa ny afaka namoaka ny entana ny taratasy maika rehetrarehetra ny taratasy afaka navotako ny tranonao ny inona ny assurance fa le vilany na maika nefa ny tsy inona ny tena important dia anaovana merci na dia hoe tsy tena le zavatra misaina indrindra raha nataoko tokony le taratasy zany mba ataon'le assurance amerina le trano rehefa avy eo no navotako voaloha fa ny vilany aloha na maika na dia inona voakatra dia bravo dia zay le hoe merci afaka namoaka zavatra fa tsy navokako le izy fa le anao le galera rehefa avy mihitsy ny tiako le anao le matory eny tokotany tafilanitra dia tsisy nenina assurance tsisy taratasy nenina dia mahandro vary eo ampototany miaraka ny trano sase izay mihitsy ny mahafinaritra dia amin'izay ianao manao merci dia izay zavatra izay politika amin'ny orange izay zavatra izay ary eo no mampatonga n'ilay resaka hoe inona ny idiran'ilay firongony ao anatin'ilay politika ny pompier
manao politikana pompier zany zareo pompier pyromane na arety tsy haina hoe mamboly problème dia avy eo mody mitondra an'ilay solution mody tapahako aloha ny kapanao dia avy eo za ihany avy eo mody hoe ty fa zay koa ny kapanao nefa za ihany nanapaka an'ilay kapanao zay fikana politikana pompier zay no netiny orange atao nandritra ny 9 taona itenenany hoe mambahoaka izy hitanenany hoe miasa tokoa izy dia zay zavatra zay fa tsy any amin'ilay tena izy ny nataon'ilay izy fa any amin'ny zavatra fandrebirebeny mba ahafahany migioka foana an'ilay arenan'ny malagasy ary tsy hozaraina mivaly isanjato mahantra mihitsy ho arena io satria ny anazy dia mitsinjo hatramin'ny tsara keteny zany eto hoe tsy mitsinjo zavokely zareo fa zareo mitsinjo hatramin'ny mizavondohalika amin'ny zavopaladiany rehetrarehetra any famintaranany fa tsy amin'ny tarana koa malagasy dia zay zavatra zay fikana forongony zay zavatra zay io forongony io tsy hoe olona io forongony io fa fomba fanao politika io forongony io dia eo zany le forongony rehefa tonga avany zany ilay président andreo fondation tsy zay eritreriny tany mety nanana eritreritra tsara izy na tsy zay eritreriny tany tsy afaka miditra ao andohany moa isika dia tonga teo izy nefa le zaza navelan'le président mbola teo daholo le zaza kambotin'le orange zany mbola teo daholo mbola tao an-trano daholo ny zaza navelan'ny dadan'ny orange ny dadan'ny orange no mitsoka fa ny zaza navela mbola reo daholo ary mbola ry zareo daholo mizara service hoe ianona mahandrokalina ianona ny responsable ny lakozy mbola ry zareo daholo ny amatrana tonga avany le dadavavao dia fa tsy zay mihitsy le fomba fijery plazy na dia zay raha ny tsy manaiky foana le resaka ray aman-dreny fa image fotsiny zany zavatra zany dia zany indray no hitarina ohatrany sy mamisioko eo tonga avany zany le filohan'ny fanavozana dia teo daholo ry zaza navela dia ry zaza navela te ampiseho amin'io dada vaovao io hoe ilainy izy dia mamboly problème maro zareo zay le hoe hoditra akoho mamboly problème maro zareo navoakany avany le lalàna ny TBM zay efa lany tamin'ny fanjakana orange avoakany avany le izy dia hoe io ny taxe osisy mila mandoa daholo ny malagasy rehetra zay manana moto fiara camion motorisé rehetrarehetra ary io taxe io dia taxe manasazy andreo tomobile efa tota rariny sisiny aloha zany zavatra zany amin'ny fotsy miangatra amin'ny logika tsotra dia ny fiara mandoto ny tontolo iainana dia tokony andoa etra sainga tia Madagasikara isika tompoko ary tsy mifanaraka amin'ny Madagasikara zany lalàna zany tsy ny consommateur final mihitsy no sazinao foana ny consommateur final ary rafanja ny consommateur final foana no misaka mivokany amin'ny politikana pompier an'ireo zanaka navelan'ny orange izay ompianareo ao an-dapa satria ry zareo teo ilaina foana dia mamboly problème ary zareo dia aveo ry zareo ihany mitondra solution hitanao fa ilainy zay reo avy reo mitabataba fotsiny reo tsy fitadiavana azy za ihany koa zany fa zoan'ny pirenena no mikritika an'izany zavatra zany ary fomba fanao tsy mendrika izany zavatra zany ary tokony ho bokaina hatramin'ny farany tokony tondrona ary eo zany no izy tomana ny saitsika dia ndao hiresaka an'le TVM maloha efa manino le zavatra io na dia tsara takinina ary zany fiara pollueur mandohetra mihoatra ny fiara moins pollueur zany dia mazavaina hoe fa maninona no tsy mety amin'ny raha malagasy tsy mety amin'ny raha malagasy aloha zany voalohany indrindra satria la taxe aloha dia miteny an'izao hoe ny fiara rehetra zany dia mandohany io hetra io prisihana zany ny consommateur ividy ny fiara raha ny vinan'ilay lalàna zany dia hoe appréciana ny consommateur final ividy fiara vaovao ça commence à être chaud ividy fiara vaovao zany ny consommateur final ary fiara moins polluant na moa ny olana amin'le fiara tranainy le fiara tranainy zany be setroka be dia manimba ny tontolo iainana dia manisy setroka manerana ny atmosfera dia reny hitatsika rehefa volana septembre sy octobre reny misy an'ilay ohatra zavona be iny eto Antananarivo dia tsy letra iainana mijaly daholo ry asmatika rehetrarehetra amin'ny fomba fiainana eto amin'ny kapitala satria maloto dia maloto ny rivotra ary misy mihitsy ny etodany nataony mahay azy fa zamoa zany tsy avakelezaka satria tsy ananaky ny bagage n'izay dia avelako zany ho an'le olona any hoe
Misy etude avoaka teto ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo. Dia ireo fiara tota be dia be ireo zany izay be dia be satria le malagasy koa tsy manambola fidianana an'le vaovao e. Marina fa le vaovao tsy dia mandoto ny tontolo iainana. Fa voalohany aloha le malagasy tsy mampianarinao hoe ahoana moa le fianarana an'le problème ny tontolo iainana, tsy azony akory le problème nefa izy terenao andohetra amin'le tontolo iainana. Izy ary tsy conscientiser environnementalement parlant akory dia ianao efa akahetrany aminazy sahady. Ny fanasaziana ny tonga aloha mialohan'ny fampianarana. Tsy nampianatra an'le lesona akory ianao dia efa manasazy sahady ianao. Nefa ianao tsy nampianatra akory. Dia eo zany le izy hoe encouragena zany ny vahoaka malagasy ny consommateur final hividy fiara vaovao. Nefa izy tsy manambola. Fiara tranainy arany efa firy taona izy manambola vao mahazo an'io fiara tranainy io. Avy eo le taxe dia miankina amin'ny mahabetona ny fiaranao zany maika zany ny fiaranao tolo maika miakatra amin'ny vidin'ny taxe io. Miakatra miasan'ny fiaranao mampiasa carburant mandoto ny tontolo iainana. Tsy jerena daholo zany essence sa diesel sa électrique sa ino. Firy isan-jaton'ny malagasy no mavidy an'le électrique ary takatry ny fa efa mividin'ny malagasy fa le izy deja firy isan-jaton'ny malagasy no mividy fiara aloha voalohany indrindra. Zay. Dia avy eo hiditra eo amin'le fanasaziana tonga dia any amin'ny consommateur final zany hoe le malagasy efa nanangom-bola nandritra ny 10 taona 10 taona tsy izay pré en banque ny prosentany nazahoany ny fiara iny indray no voasasy mandoa an'le hetra. Kanefa ny iza no varotra an'le fiara tota teto Madagasikara, iza no nanafatra azy, iza no nanafatra an'le fiara, iza no nanaiky nampidirana an'le fiara tota fakon'ny vazaha teto Madagasikara. Iza no mampiditra ny fakom-bazaha eto Madagasikara, iza no manaiky an'le fakom-bazaha ampidirina eto Madagasikara ary ireo valorizena ilay fiara tota dia angalana hetra. Iza no manao an'izany zavatra zany. Fanontaniana mipetraka mila valiny matoko izany zavatra zany hoe ahoana, iza no mampiditra an'ireo fiara ireo sy ny consommateur final be ny tokony andohan'ilay hetra environnemental an'le fiara tota sa le tompon'le fako izay nandefa an'le fiara tota tia Madagasikara manararoatra ndry mainty vody tsy manambola dia satria tsy manambola ny malagasy sy ny afrikanina dia alefa tia ny fako dia avy eo zahay aty ny maloto. Iza zany ny tokony bedy zany le vahoaka malagasy tsy manambola tsy mahavoavidy afa-tsy ireo fiara tota ireo sa le vazaha manara an'ireo fiara tota ireo aty satria tsy afaka ampiasaina any aminazy antsony ireo satria ny any aminazy tia ny adio ny rivotra. Satria ny zanany tia miaina rivotra madio fa ny zanaky ny tiers monde tsy maninona na miaina rivotra feno gaz d'échappement ary dia alefa aty le fiara. Iza ny tokony andohany le taxe environnemental iza aveza le fiara ary fa maninona ireo fiara io tonga avany dia mbola vidiana efa fakom-bazaha mbola vidiana ary mbola andoavana hetra ary mbola andoavana hetra avy ihany koa nefa ny eto Madagasikara efa mba manao recyclage manao système D. Dia hoavy amin'ilay fa maninona ny tsy mety le izy tsy mety amin'ny malagasy io zavatra io satria voalohany aloha le niraisako hoe tsy manambola raha malagasy hividanana an'le électrique. Hitrosa firy taona indray zany izy hiditra amin'ny pré en banque izay kokoa tsy jeren'ny fanjakana koa fa maninona moa zany ny olona tia amin'ny firenena mahantra indray no mahazo sanabola lehibe noho ny any amin'ny firenena manankarena fa maninona no zany zavatra zany mbola problème be manaraka ny arabe zany zavatra zany mendrika sujet anankiray zany mihitsy zany hoe fa maninona ny tohan'ny intérêt ny aty amin'ny tiers monde no betsaka dia hiditrosa zany raha malagasy hividy an'le voiture électrique mba tsy handoto ny tontolo iainana tsy mba ho kelikely taxe satria taxe isa-taona le izy zany alohanao foana zany le izy dia efa dépense zany ampidirina anatin'ny calendrier de dépensenao zany zavatra zany fa raha tsy zany dia arytany io fiara io fa tsy vitanao zany ohatra ny anao le makalika ihany dia tsy vitanao le alika dia mijaly fotsiny le vidy dia aza maka dia ohatr'izay koa le fiara efa tsy voalohanao le isa-taona dia aza maka zany zay zany le politika hoe politika ny matoa ianao manana fiara dia mahefa zany ianao na dia mitrosa tsy haiko hoe ohatrinona 100% tany arany zanabolana tany banky on s'en fout tsy nitarainanao ny aleheta dia pouvoir d'achat zany aloha fa efa mividy tsy ampiny amin'ny malagasy hividanana tômôbila vaovao. Ny vidy ve no tokony saziana amin'le fividanana fakom-bazaha satria zay mba takatry ny volany. Dia maninona koa no zay mba takatry ny volany. Dia mifandringotra be le izy satria tonga hatrany amin'ny ekonomia fa maninona moa zany ny malagasy tsy manana fahefa mividy hividanana fiara nefa ny firenena manankarena ono isika manankarena amin'ny ressource
naturel fa ny ponao anazy na fiara raha tsy vovidina fa fiara tota no vidina dia zao izy zao vo taxe antsarana moa zany le izy fa zay le tena hoe politique en pompier tsy zay zany zay zavatra zay tsisy tsara vela tsy am'zany fa iainany rehetrarehetra zany ho an'izay manambola be de fiarany bravo fa ny akamaroan'ny malagasy mbola tsy zany aloha donc tsy manana fahefa-mividy zany de faharoa zany argument faharoa hoe fakom-bazaha izy ny tokony anefa le olona miresaka le an'le fakom-bazaha sa le vazana anaran'le fakony tsy abeverana taty amin'ny tany mandro zay fanontaniana zay fanontaniana mipetraka amin'ny rafanja fahatelo any amin'ny firenena hafa izany taxe écologique zany dia misy tambony be de be zany ho an'ny vahoaka any amin'ny firenena hafa zareo mahazo transport public tsaratsara kokoa bustsika ve tsaratsara kokoa ny taxi brostsika ve tsaratsara kokoa ny train raha tsy ampiasaitsika tsy tengenantsika reny zao efa tsy hoe ahoana sy ahoana zany reny resaka accident na train reny compétence tsara ve le olona miasa sa ahoana sy ahoana zany zavatra zany fanontaniana mipetraka tokony mba hisy valiny fa 8 eo de taxe écologique koa any ivelany de misy resaka fanampiana ho an'ny olom-pirenena ividianany fiara vaovao anampy an'le malagasy ve zany le fanjakana ividy an'le fiara vaovao tsy mandoto ny tontolo iainana satria ny lehibe kosa ange zany hoe tsy mandoto ny tontolo iainana tsony kokoa ny fiara ampiasainareo fa tsy midona tsetroka tsy reny satria mandreraka be kosa ny le setroka inona no ataon'ny fanjakana zany par rapport amin'ny tsy hoe maika azo an'le volan'le taxe fotsiny fa inona koa mba tambiny any amin'ireny setroka be manetroka be an'ireny camion ana firy-taona reny de eo amin'le hoe anankiray hafa ihany koa ny any amin'ny firenena hafa dia ny taxe écologique ihany koa dia manampy amin'ny infrastructure publique sy ny service public en transport déjà aloha le service public en transport zéro tsisy ianao mandeha bus arany amin'ny malagasy filifily mitarena mandeha bus de tapadalana sy ny sisa reny problème rehetrarehetra reny izay tsy azo dina tsy hita mihitsy satria reny ny sakafo vary fihina amin'ny malagasy isan'andro ny embouteillage takin'inona satria misy lalana kely simba kely nidimpolina eraky ny tanàna ny entretien tômobile anao manahirana satria vao mandeha kely ianao de tafiditra amin'ny fantsika faravakely ny teny ny fantsika tafiditra amin'ny pneu anao anatin'ny ray volana zany ianao besanjila ny frein mécanicien maro fotsiny satria simba fanao le vata satria totony roa misy raha hoe vizisanao hoe kely lavaka be kely tafajabaka atao ianao maika moa ianao zany vehivavy mitondra fiara vonefy sopla satria ianao badabadaora kely ianao arina amin'le lehilahy efa tena mahay de tabaka ny maty lavaka foana ianao de voane sima le fiara nefa raha mba tsy nisy lavaka de mba afaka nitondra ianao na de badabadaora kely arany fa saingy zay moa zany le eto tanàna de kina le izy de en vie avec système d kanefany takina ihany le taxes de nefa le taxe tsy anaovana an'le mahasoa tsy araka isitraka an'le taxe tsika de sada ihany andohan'le izy satria hoe ny assurance série efa voany autorisé ny visite technique zararama manaraka ny norme fa zay mandovola de mahazo ianao raha ohatra ianao ka te hijoro amin'ny fahamarinana de filavaniny aloha efa lalany aloha ny ray andro satria eo ianao aloha zany hiady amin'ny mpiasa eo ianao satria ianao kamo ianao andovo vola tsy te ianao andovo vola ohatsy izy ny sasan'izay mantsy ana hoe ina moa izy zay ilanao vanina eo ianao izy tena fa tiady mihitsiny za tiady mihitsy ka aninona ny amin'ilay volanao en plus nefa asanao le ataonao tsy anaiky de hoe ianao izy very fotoanao en plus satria lany andro tokoa no za miady amin'zareo lany andro za miady amin'zareo énergie vory be le izy satria mandreraka be ianao zany lasa soreny ianao miaraka aminazy fa le izy kosa aloha mba milamina satria kandriny boalanao le mpiasa-panjakana rehefa sendra solafaka izy de atao mahita izy de ianao izy lany fotoana de zaho izy nando 30 000 ariary de afaka ianao izy raha teo ny tapakandronao vola azonao tao anatin'izay tapakandro ny tabatabainao anazy teo zay very fotsiny ianao izy tsy mahay mikajy ao anaty le kajan'le vola mihitsy le izy sa kajan'le etika kajan'le te hanana mpiasam-bahoaka madio kajan'le te hampafantatra an'le mpiasam-bahoaka hoe misy vahoaka tsy manaiky ihany koa fa tsy hoe dotandroka anareo fotsiny de andovoly zay de mipotsaka ohatra mivasale fa raikitra koa ny roiroy rehefa nareo manao ny tsy mety de rotakio satria karamanareo de aloha amin'ny atra-panjakana de asanareo le izy de tsy mila omena goûté zany nareo tsy mila omena kafe zany nareo tsy mila omena en plus zany nareo zany zavatra zany rehefa vita tsara ny asa ito zay fifalian'ny tompony atsitrapo fa tsy teriterenao na maso be anao moa de mipetrapetra de hoe ame non jamais
Sosalary kely zany ny oharina amin'ilay resaka visite technique sy tena mahaletra mihitsy zany ilay fomba fanao ao amin'io taranjara io tena hoe fa efa zatra moa zany le malagasy de il vit avec manaiky izy na de ahosonao anaty tairany de izy te hanana zavatra mety de ohatran'ilay teny amin'ilay akama hoe na amin'ny fotoana ianao vazana ando 30 000 ariary de afaka de faran'izany ianao raha ohatra hoe la amin'ny fotoana eto fa tsy avita hanovany toetrany reto mpiasa-panjakana reto hoe de hiditra anao kolokolo koa zany ny afaranao de zay zavatra tsy azo ny saina ekeny tsy eken'ny saina zay zavatra zay ary tena ohatrany sada be viol intellectuel zany aminy zay no fahitako azy fa asakasaka zay manao libra daholo ny rehetrarehetra amizay ataony de manaova an'izay hitanareo fa mety ao aminah le izy tsy mety de tsy atao le izy de zavatra anankiray ihany koa de ny tomobile vaovao tokoa dia fragile kokoa hitany rehetrarehetra angamba zany tsy teny betsaka satria zako moa zany tsy manana bagage mécanique tsy feno ny bagage mécanique fa tsy mécanicien tsy haiko tsara le izy fa hitako fotsiny hoe le tomobile vaovao tokoa dia mora simba kokoa vao mitofotra kely de nikaperatra de le tomobile taloha mbola afaka mastikena rehetrarehetra le tomobile vaovao boka eo taraiky de le izy konkoa ny te Madagasikara efa zatran'le CCMD le fiara toto reny no efa tena angadiny zareo efa zareo daholo no manamboatra anazy ary tena misy lafiny anankiray mihitsy arany tena mampiavaka antsika malagasy amin'io fikarakarana tomobile ndratodabe io misy lafiny anankiray hideraniny any ivelany antsika mihitsy ny fahaizantsika mikojakoja ny antiquité ny fiara to de horesako kely eo zay rehefa aveo fa misy ihany koa ilay zany le resako kely hoe lalana ratsy le tomobile vaovao nefa le lalana ratsy le tomobile fragile kokoa de isaky ny firy taona zany an'olo tomobile isaky ny firy taona zany an'olo tomobile de hoan'ireo afatra zany de ahoana hiditra troso isaky ny firy taona zany nareo ao anatin'ny fiainanareo zany nareo firy prêt bancaire ao ataonareo anaovanareo azahoanareo fiara hoan'izay tsy mangalatra zany fa hoan'le mangalatra za tsy mifaka mihitsy nareo zareo ka mividy zay tiany zareo rehefa te hividy fa hoan'le olona tsy mangalatra miasa amin'ny fomba madio sy ny atsembohan'ny tavany mihinanany ahoana no azahoanareo fiara isolo amin'le fiara vaovao mora simba de amin'le lalantsika ratsy be amin'io tsisy jiro ny amin'ny poto mety hidofotra ianao misy zavatra anankiray zay hitako teny amin'ny lalam-baovao tsara sotra iny eo zany le arabe manjatra de vomby an'le arabe eo amin'le voan'le droite iny misy poto mijoro au milieu en goudron dana mijery zay tsy mihena amin'ny tsara sotra iny vao miala kely eo amin'ny vokan'ny haraka ianao de mandeha kely tsy lavitra koa re même pas 30 minutes de même pas 15 minutes efa hitanao io poto eo ampovoan'le arabe io tsy vomby be moa zany tsy ampovoany akory ry amin'ny voie de droite le izy fa tsy tokony eo placeny io reny zavatra reny des intelligence administrative tsy takatry ny sainay malagasy intelligence administrative nareo tsy takatry ny sainay malagasy ny intelligence nareo intelligence administrative zay tsy hainay loatra hoe misy logika tokoa hoe izy io asa mandefa hoany fotsiny hoe akitsapaka sa tsy haiko hoe inona fa c'est ça commence à bien faire de le resaka hoe fiara tolo fikotsindrina mihitsy izy ty satria atramizay zany dia zavatra tsy katro tao anatin'izay taona navelomako teto amin'ny Madagasikara soity zay de rehefa mandeha taxi zay dia ny taxi anay aty dia taxi katrokatroky zay 2 chevaux izy reny 4L Peugeot zavazavatra ohatry zany somary mikiretsaretsa an'izay izy reny fa zavatra mahatsara azy kosa nefany de le chauffeur ana taxi tsara mikarakara ny fiarany io dadary zareo tsy mivaky la satria zareo tsy manana moyen kanefa misy zavatra ohatran'izao tokony ho fantatrareo malagasy dia ny 4L sy ny 2 chevaux tokoa dia efa voiture de collection na tianareo na tsy tianareo de voiture de collection zany 4L sy 2 chevaux sy dianiny zany na tianareo na tsy tianareo na reny Peugeot reny koa arany efa commence miakatra amin'ny kotiny ary izavatra arany misy business mihitsy mandeha amin'io resaka 2 chevaux sy 4L io raha mandeha tsy eto Antananarivo ihany ny resaka 2 chevaux sy 4L ny fanatikandreo fa
Any Diego koa dia misy tena mavita 4L tena mampieky mihitsy ary ny 4L dia mavita mitety any Madagasikara manontolo rehefa bien entretenu ary en'ny mécanicien malagasy rehetra manerana ny nosy no mikarakara an'io mandravany hatrany farany ary manerana an'io hatrany tsy teo. Dia izay zavatra izay zany ny zavatra tiako hisintomana ny sainareo dia hoe izao. Rehefa tonga eto Madagasikara ny tourista, rehefa tonga eto ny mpizahatany dia mivondraka ohatran'izay tsy izy ny voamasony mahita ireto voiture de collection atao taxi ireto. Na dia efa somary carré-carré-carré ilay carrosseriany dia variana foana ny vahiny hoe maisa ny 4L sy 2 chevaux aty aminareo. Amiko manokana amin'ny fotsy miangatra dia ity zavatra ity dia opinion dia tokony arany ny fanjakana fa na dia izany arany dia d'accord zato isan-jato amin'ny resaka pollution fa ilana fiheverana nefany ny momba ny voiture de collection taxi eto à Madagasikara. Izay amiko dia arena kulturaly izy io, arena kulturaly izay mihitsy ny fiantsoko azy satria ireo dia mampisintona ny vahiny hoe taingana 4L taingana 2 chevaux aty à Madagasikara. Eto Antananarivo moa raha mahalala fa tsy dia misy zavatra hojeren'ny touriste. Ny any Tongavanety dia midina amin'ny aéroport international Janonety izy androandro herinandro farafahabeany dia vitany daholo ny site touristique rehetrarehetra eto dia lasa izy makany amin'ny faritra any no misy ny zavatra mahaliana, any anaty ala any no misy ny mahaliana fa tsy aty amin'ny ville aty amin'ny bidonville sy ny lotonareo mivosy anaovan'ny vazahantsika hira hoe Madagasikara c'est montagne d'ordure. Tsy aty mihitsy ny tokony andehanany amin'ny mason'izao tontolo izao fa mba tena navitra kely an'ilay sarin'ilay capitale-tsika kosa raha mba tsara karakara ireny voiture de collection atao taxi ireny izay ny 4L ny 2 chevaux ny Peugeot ny R12 BDP tsy afaka hiteny betsaka fa satria tsy ananako ilay bagage mécanique tsy feno zany ilay valiziko amin'ilay bagage en mécanique auto tsy feno tsy afaka hiresaka be fa haiko fotsiny hoe misy an'ireo fiara taloha ireo izay tsisy mamoaka tsony amin'izao izay haitsika no mikarakara anazy ary voiture de transport eto Madagasikara eto amin'ny capitale sy any amin'ny capitale hafa ireo dia ireo mahasarika mpizahatany. Ny fizahatany nefa ny dia lazaina fa hozatry ny ekonomia malagasy. Maninona zany tsy karakaraina zany ireo voiture de collection taxi atsika ireo any amin'izay ilay izy le resaka hoe taxe environnementale ahoana ny fikarakarana an'ireny areny ireny izay mbola tsy hitanareo ilay izy arena satria mbola jerenareo ohatran'ny fako ilay izy ho an'ilay olona zatra mandeha makany amin'ny brocatera mijery izay mahasoa azy any amin'ny brocatera dia fatany tsara hoe areny ireny zavatra ireny na dia mavomavo ary volamena latsaka tany ozy izy ny malagasy sisany dia volamena latsaka tany io mavomavo ilay izy fa malotoloto ilay izy fa volamena foana io dia ho an'ireo curieux dia manasa anareo tsy raha na apoka ny vidin'ny taxi any ary zany apoka ny vidin'ny 2 chevaux sy ny 4L any ary zany na dia vary tena maniry mafy ny analan'izany 2 chevaux sy 4L tena amin'ilay be zany dia na apoka ny vidiny any ary zany tsy ahoako jereo ny prix an'ny 2 chevaux sy ny 4L any ivelany amin'ny voiture de collection azy. Dia ireny R12 sy ireny voiture na dadabe anareo voiture na dato anareo eny jereo dia mba karakara ilay arenanareo mba ho bien public satria ho anay taingana taxi dia ilay be zany taingana 2 chevaux sy 4L zany na dia hoe tsy dia mihery mandeha be no ilay in-driver ilay izy fa karazana ohatran'ny hoe expérience kely zany iny ho an'ny mpizahatany. Dia efa lavalava ihany izy zany fa hovaranana dia hofaranako amin'ilay resaka Assemblée nationale izay nahazo tombotsoa mihoatra kokoa au détriment ny éducation sy ny agriculture. Asa hoe ireo député ve mieritreritra hoe tsy ilaina loatra ve ireo fitoerana koa agriculture sy éducation ireo eny mety comparatif plaisantin ny nanoratra ny article ihany koa moa zany fa dia hoe nahoana mihitsy moa zany no député mihitsy no azo tombotsoa mpiasa-panjakana izay fotokolokolo tsararako na ilavan'ny daholo indray raha mpiasa-panjakana hoe fa avalinay zany sy ny sisa fa io effort commun ilay fanarenana ny Madagasikara
zay no atao hoe patriotisme effort commun. Ary ny mpiasam-panjakana dia citoyen tokony hanana patriotisme ihany koa. Dia rehefa miditra amin'ny hoe politika amin'ny fitsitsiana dia tokony ho tonga saina ho azy. Satria matoa ianao lany any anaty mpiasam-panjakana zany olona nianatra ianao zany. Dia tokony ho fantatrao zany fa tsy tokony zany hanoro anao hoe effort en tant que citoyen dia tsy ianao indray ny hitady tombotsoa. Eny tombotsoa mendrika anao tokony homenanao fa ny miompampana kosana tsy anamantsika fahefana satria isika mbola firenena mahantra. Raha ohatra ianao ka manezaka miara-miady amin'ny rehetrarehetra ampandroso an'ilay Madagasikara soa ka lasa mpanan-karena mpanefoefo betsika dia eo amin'izay afaka mangataka an'izay tianao ianao satria ianao kosa ve miasa. Fa melohan'izany aloha melohan'ny angatahana tombotsoa dia miasa aloha atao. Zay ihany ny teneny. Dia tsy rarahako na hiteny ary nareo hoe fa izy ianao ny baiko ay tsizatiza baiko anareo fa olom-pirenena tsotra ary ny olom-pirenena rehetrarehetra dia tokony eritreritra toy izany satria ny redevabilité dia tsy amin'ny fanjakana irery ihany izay hoe ny exécutif ny lohandoha misorona ihany fa manomboka hatrany ambony ka hatrany amin'ny farany ambany manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny lehibe an'fokontany ka hatrany amin'ny sekreteran'ny fokontany naiza mpanjakana izay mandray amin'ny volam-bahoaka dia tokony redevable. Dia tsy izany tokony ampianatra anao an'izany ekena fa ianao tokony maherery dia aza miandry-ampatsahivina. Dia eo zany ilay Assemblée nationale nahazo tombony satria tsy nieritreritra angamaro zareo hoe zany éducation sy fambolena zany dia tsy nahatonga azy teo amin'ny toerana io. Tsy ny éducation nahatonga azy teo amin'ny toerana io. Ny sasany tsy mila mianatra hono dia lasa patabe patrona omby ozy izy ny sasany. Dia zay tsy mila patrona omby atao député. Zay mila olona nianatra atao député fa tsy patrona omby ny ilainay. Dia avy eo ihany koa ny resaka agriculture. Raha tsy misy ny agriculture raha tsy milamina ny agriculture raha tsisy hanina ao ambony volianao nga ny ravim-bola sy ny vola vy afaka hohanina. Tsy maintsy hividiananao ny vokatry ny tatsaha io zavatra io. Dia tsisy nanenina zany ao ambolianao raha tsy raha zava-poana ny politisianina malagasy manana viny zay tea mahaolana tokoa eto amin'ity Madagasikara soa ity dia tokony ho prioritaire aminazy zany éducation sy agriculture zany fa tsy ny tombotsoa hafa. Tsisy tombotsoa tokony handingana mihoatra an'ireo éducation sy agriculture ireo satria ny agriculture dia 80% ny malagasy ireo izay milona ao anatin'ny fahantrano satria vidinao enjato ny kilaoan'ny karotany zareo. Dia izany zavatra any misy gaspillage misy rouage économique tsy manjary ao dia lésé total ny agriculteur malagasy. Raha toko zany ka tsy takatry ny mpanao politika dia mivera teny ianao ry malagasy fa mpanao politika tsy androfany io mpanao politika io fa tsy misaina lavitra ny lavakorony satria dia tombotsoa hafa ny ao an-tsaina rehefa ny fambolena sy ny fampianarana no tsy lahara-pahamehana satria izany irery ihany no tena ozatra lehibe ho an'ny fandrosoana satria io efa hitantsika io fa rehefa tsy mahay raha malagasy dia mora ambakaina ary rehefa mora ambakaina dia vidin'ny olona enjato ny kilaoan'ny karoty na lo fotsiny dia amidy telonjato avy eo vary boba. Nefa ny zezika natao tamin'ilay izy sy ny investissement natao tamin'ilay izy vanta-perika. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany hoe dia hoarina any ambadiky ny tombotsoan'ny député. Député izay tsy hoe olona sahirana be mahakaiza fa olona manana ny anteherany soamantsara. Hoarina amin'ireo mpampianatra izay frama mitaky ny karamany. Hoarina amin'ny mpamboly izay mifafinikohany amin'ny réchauffement climatique sy ny fahamainan'ny tany sy ny resaka zezika sy mity manerana ny nosy miparitaka ohatran'ny virus. Zany zavatra rehetrarehetra zany tokoa dia ilana fiheverana. Ary tsy ho takatry ny olom-pirenena zany zavatra zany raha fanja raha tsy mandeha ny conscientisation citoyenne fa manasanao aho mba hisaina sy eritreritra lavitrezaka. Satria rehefa tsy hisaina sy eritreritra lavitrezaka ianao dia eto isika miaraka amin'ny olom-pirenena bado sy tsy misy hohanina dia zay voa madimakisa eto Madagasikara dia ho may daholo ny anavadintsika sary koa dia ho avy aty daholo ry huile de palme amboly sy ny sisa amin'io politika environnemental tsy ampidirana petraka reo io izay tena ilana stratégique satria i Madagasikara dia tsy hoe firenena tsinitsinina akory fa firenena 80% endémique.
ary firenena manana ressource ary manana ressource humaine ihany koa izay 20% agriculteur afaka tsy hoatsy raha ipoka ny gera sanatrin'izany dia tokony mba eo amin'ny tena lampiazon'ny fanarenana ny ekonomika ny agriculture satria tena afaka anome sakafo anondrana ny velany isika famelohan'izany aloha velony aloha le eto tanàna dia asio politika madio sy mieritreritra lavitra ezaka fa aza manao an'ity politika na pompier ity de ilay zanaky ny forongony tavela ao andapa dia mba asory tompoko azafady satria ireo ihany no manisany hoditra akondro manao an'io politika na pompier sy syndrome du héros io mba ampisehoana hoe ry zareo ilaina satria izy mahay mamboly problema factice problema izay tsy tena miantra amin'ny fiainana malagasy fa mamelony consommateur final satria ireo politicianina manao an'ireo problema factice ireo dia tsy mahay mamaha ireo problema tena izy ny Madagasikara ka ry olom-pirenena saitsaino eritrereto aza manaraka ambolony dia nanteny ary de tsy voatery hoe marina fa misitona lakozy dia anjaranao ny saina tsy mieritreritra rehefa anao dia atovy tsara rehefa tsy anao tsara dia anao ny tanin'andro ihany fa tsy voatery anao mankasitraka dia tsara lahady dia mirary herinandro mahafinaritra indray amin'ny lahady heriny indray ny lamesan'ny olom-pirenena amin'ny tsara lahady raha tsy hoe misy batabombina be ngamba ao anatin'ny herinandro ny base politika dia tsy maintsy resaka fa manombatonga an'izany aloha dia tsara lahady tsakotsako tsara ny tenin'ny pasitera tamin'ny maraina ampifandraiso amin'ny tokony ho andraikitra ao amin'ny olom-pirenenanao sy tokony andro fotsiny ianao hipetrapetraka satria ny fahorian'ny olombelona ihany koa dia rehefa tsy mahay miezaka mamahazo raha olombelona dia tsisy nenena azy ny Andriamanitra reo atao Andriamanitra hono tsy manampy izay tsy manampy ny tenany dia samy amin'ny saina sy mieritreritra Venoma mandrapiona dia bonne fin de soirée de week-end dia mananasy najanona sigara satria tsy le tsy zay ny midiketo zavatra fa raha tsy midiketo mety fa foana sigara dia najanona le izy satria rehefa tratranomaro dia tsy maintsy miaiky dia zay zavatra zay tsy mahamenatra izany zavatra zany ary manantena fa tsy zareo no mahay manao an'izany tsy najanona hoe najanona sigara fa najanona tsy ho aseho eto amin'ny vidéo fotsiny satria tsy izany le amidy le resaka esprit critique anareo mba ho sceptique nareo olom-pirenena ary mba tsy voambaka ny mpanao politika vendratay mba le mpanao politika mba fetsifetsy voafitaka anareo farafarika matiny dia mba misy tombotsoa azonareo fa tsy le mpanao politika vendratay manambola dia mizara t-shirt sy koveta sy manao politika amin'ny pompier dia zay faralava ny teny veriny fo samantady veriny soa dia tsy tiana ho veriny soa satria masiro